Anao fanambarana moa zao ny Prime Ministre Tsay Christian momba ny hoe hiroso amin'ny resaka fifidianana isika vahoaka malagasy. Ka manoloana izay fifidianana izay nefa raha tsy aivina dia tamin'ny Real TV Mesia mpanjaka tsaratsara dia nanome fanambarana momba ny resaka fifidianana hoe ajanono fifidianana. Namoaka teo moa anao Mesia mpanjaka tsaratsara tamin'izay fotoana izay hoe raha tohizanareo io fifidianana io dia hiady amin'Zagnahary amin'izay nareo dia ahoana zany mahakasika an'izany nohony ireny fanambarana nataony Prime Ministre ireny. Io ma zany dia efa niteny ato amin'ny fotoana igny hoe iraky ny Zagnahary amin'ny teny zao, Zagnahary ny mampiteny ahy. Zaho moa zany raha ny tena marina dia tsy tokony hiditra lalina amin'ny resaka politika satria za tsy mpanao politika, tsy dia metimety amiko politika an'ireo, tsy mety amiko izy io, tsy tokony hiditra lalina amin'io aho. Fa zany hoe noho ny maha-olom-pirenena ahy, surtout koa amin'ny maha-olom-boafidy ahy, amin'ny maha-olom-bohositra ahy, dia maro ny zavatra nagnosorona Andriamanitra ahy hiteny zavatra marina, hiteny la vérité ety an-tany, hiteny zavatra mahitsy ety an-tany, hanambara ny fomba fanan'Andriamanitra ety an-tany, ary hanambara ny iraka izay nagnarahan'Andriamanitra ahy ety an-tany. Dia niteneniny aloha mikasiky ny fifidianana io. Oka aloha aza mbola atao ajanono fa aleo izy manao fikaonan-doam-pirenena dia alamina zay mivory ny vahoaka andamina an'io, loholona rehetra angalana isa-pokony, isa-taribainy, isaky ny province, isaky ny région, isaky ny district, isaky ny commune, angalana solo tena daholo reo olo reo ivondrona aloha hanao fikaonan-doam-pirenena andinika momba an'io fifidiana io zay vao aroso io. Fa aza mbola aroso io fa aleo miditra amin'ny teteza mita vetivety aza mba ahitana sosokevitra andaminana an'io. Fa zay nibeko Andriamanitra tamiko. Ary io za maro aby niteny tao, izy telo lahy efa nitondra tsy mahazo milatsaka fa tsy mety fa maro ny raha fa efa betsaky ny nataondreo zay fa tsy natavoaka ny firenena malagasy araky niteniny taminakahy. Ohatran'izay koa ny mpanao politika tsy ekeny koa irotsaka ofidina koa stop aby ambarao aby zao hafatra zao izy dia nambarako moa zany le raha tamin'ny télé. Nefa moa zany zaho vatatenako tsy mahasakana an'ireo reo mpitondra firenena hanao zay tiandreo atao, afaka mirosy andreo amin'ny fifidianandreo fa zaho tsy mahasakana. Fa zaho miteny anjarako miteny ny anjarako magnambara zay iraka nagnaran'Andriamanitra ahy, zay nampanambarany tompo ahy, ka fa maromaro zay nambarako zay nefa tsy inoandreo ary tsy arahandreo ny teniko fa ataondreo forcina ihany le fifidianana, forcendreo ihany makomanana alefa ihany ataona fa dia teny fanambarako hoe iady amin'ny Zagnahary nareo Zagnahary ny edivanareo fa tsy zaho hafatra zay dia asandreo fa avelao reo hanao ny ataondreo ihany. Fa dia eto moa tsika samby mahita ka samby mbola velo eto da tompony tany sy ny lanitra no anambara anazy koa amindreo ngamba zay vao minireo fa iaho lay zanak'Andriamanitra zanaky Zagnahary, iraky ny Zagnahary solo tegna ny Zagnahary tonga ambony tany ty magnambara amin'zareo, tsy ino an'zareo, tsy eken'ny zareo mpitondra sy ny mpanao lalàna dia andreo zay. Fa ny mpanao dalàna moa tsy raha naiky ny irak'Andriamanitra, efa nisy io tamin'ny andron'i Jesosy. I Jesosy dia nolaviny ny mpanao dalàna, tsy neken'ny mpanao dalàna misy Jesosy tena nolaviny tantely satria goavana ny fomba ny fataon'Andriamanitra, goavana ny fomba fataon'ny fariseo sy ny mpanao dalàna tamin'izany fotoana zany, tena goavana be zany. Ka ataoko ahoana fa zavatra efa nisy tamin'ny andro taloha ty izy koa mbola misy amin'izao andro anany zao, mbola misy any izy amin'izao fotoana zao. Dia asandreo fa eo tsika agnety azy fa ny Zagnahary ny tompon'ny fahefana, Zagnahary ny tompon'ny fandidina, Zagnahary ny tompon'ny programma, Zagnahary ny tompon'ny décision, Zagnahary ny tompon'ny direction. Da akiniko amindreo akinitsika amin'ny Zagnahary fa izy nagniraka mampanambara ny hafatra dia lazaiko ny hafatra. Anao moa hoe nahazo iraka avy taminy dia momba zay ady zay, inona zany ny endrika ady izay ho ataon'Andriamanitra amreo olona zay tsy manaraka ny teniny ana hafatra zay nomenanao reo? Io ndray aloha zany tsy anjarako no milaza ny ady hataony amindreo sy ny kapaka hataony amin'zareo, tsy anjarako no milaza an'izay. Fa gn'anjarako dia hoe stop io fa zay ny tenin'ny Zagnahary
taminaka stop eky ataony fividana stop ozy fa mana irandoa mihitsy ozy maro ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny amin'ity resaka fividana lava ty surtout fa ny fitondrana hatramizay nazosaka faleovatena nareo malagasy faleovatena ozy de tsy nisy zavatra nandeha amin'ny laony ozy ka nanahirana ny firenena malagasy zay ozy nampitotongana ny firenena malagasy nampijaly ny firenena malagasy nampijaly ny vahoaka malagasy nisy fomba fitantanana ny fitondrana tsy mety tsy mandeha amin'ny laoniny fa presque ozy maro ny zavatra tsy mety ataony zareo de stop zay ny teniny ka anjara no hanome sazy zay tandrify andreo fa tsy anjarako fa gn'anjarako de magnambara avao. Resaka moa anao teo hoe anisan'ny lalana tadiavin'ilay mpahary amintsika zany ny miditra amin'ny resaka tetezamita fohifohy de am'izao moa zany efa malaza misy le resaka tetezamita misy ny any efa mikomokomy hoe ahoana natanterana anazy ka ny fantaniko zany de hoe moa ave anisan'ilay mpikomokomy an'izay resaka tetezamita zay ianao noho n'ilay hafatra. Za aloha de tsy anisan'ny mpikomokomy am'izay tsy anisan'ny mpikomokomy amin'ireo ikomokomy anao tetezamita reo ah tsy anisany am'izany aho fa zaho anisan'le mpanambara an'le programme fa zaho ny programme anay ato amin'ny place misy anaka amin'ny fifamada mbola handeha hitety faritry hagnambara amin'ny ray aman-dreny amin'ny sy loholo sy ny olo zay tokony azo agnambarana ny zavatra marina agny hamelabelarany zao famelabelara kevitry zao avela zao ambara zao fa tsy mbola ao anatin'le mpikonokonona zahay anao tetezamita fa ao anatin'ny mpanambara aloha ary gnanay tsy konokononina fa zavatra ambara la vérité ambara apebe maso mbahoaka isaky ny faritra efa nanao dingana zahay tagna Brickaville efa navita zahay tagna efa niresadresaky momba an'io eo anatrehan'ny solombavam-bahoaka sy ny be ny tanàna sy ny sefotany sy ny olobe sy ny tangalamena sy ny mpanjaka amin'ny faritra atsinanina igny de andeha koa zao andeha koa ho any faritra avaratry koa any faritra dego koa anambara koa amin'ny nama rehetra agny ny fanambarana momba nytiky fandamina ny ty raha ty momba ny fividana ty fa mijaly ny vahoaka raha mbola iroso amin'ny fividana io hozy ny tompo fa misy kody ambadiky manahirana manjary satria efa zatra ny ty resaka halahalabady ty avao ny sasany ka manjary manimba raha de handeha handamina io zay fa mbola tsy agnatin'ny konokonona tetezamita aloha za atreto efa nanao fanambarana moa tamin'ny Real TV ny adressé amin'ny mpitondra fanjakana nefa hatram'izao zany a mbola miroso amin'ny décision zareo iroso amin'ny resaka fanaovana fifidianana ka raha atao zany ny analyse tsotsotra de hoe tsy mihaino ny resaka ory zareo amin'ny lafin'izay zavatra zay ka anao ty anao fiteteza-paritra mo ve iainanao koa ny faritra na nefa ny mpitondra fanjakana rehefa misany tsy mihaino anao. Ny mpitondra fanjakana sasany tsy miheno ahy fa ny sasany miheno efa betsaky mihitsy ny miheno ahy ny mpitondra fanjakana sasany am'izao fotoana zao ary efa betsaky ny miantso ahy am'izao fotoana zao zareo fotsiny regny ta Brickaville regny hitatsika regny fanjakana regny mpitondra fanjakana regny olobe regny olo matotra regny olo voafidim-bahoaka regny olo manakaja regny miheno ahy ary ny mivory miaraka amiko isaky alarobia sabotsy miaraka amiko mivory isaky alarobia isaky sabotsy mandinika ty toedraram-pirenena ty olo matotra aby ary misy fanjakana olo manakaja olo manamboninahitra tangalamena olobe amin'ny tanàna mpandiny-draha mpihevi-draha mpanjaka marobe mivory miaraka amiko am'izao fotoana zao handiniky an'ty toedraram-pirenena ity miaraka aminakahy sevily miaramila fanjakana mianaky mivory handiniky any zavatra io fa maro ny raha goavana zay tsy fantatry gn'olombelo ty ambony tany nampitondrana andriamanitra anakahy avy any an-danitra. Nandritra n'ireny interview natao tamin'ny andrimatoa député Satra Augustin tany Brickaville misy moa zany ny vahoaka malagasy izay mbola tsy mino ny fanambaranao ary tsy mino ny mamesianao indrindrindrindra nanambara fa mety efa voakarama zany ilay solombavam-bahoaka ka mahakasika an'izay indrindra moa ave tena izay marina ny zavatra mandalo eny satria ny fomba fikaramana ny député hoe hanoana amin'ny lafiny mba hino ny vahoaka ohatra ny endrika anankiray ataonao zany a mba hino ny vahoakanao ve iny zavatra natao iny igny aloha zany tsy resaka voakarama mihitsiny tsy voakarama ary député igny tsy mila volan'olo igny député manam-bola regny manan-karena manamaizy azy ary manam-fainy reny olo matotra regny tsy mila voakarama ka ndray président rajoelona nandray anakahy tegna amin'ny voalohany tsy raha voakarama
tamin'izy nitondra firenena ndrary minitra niasina regny miaraka amiko regny taloha regny tsy voakaramany regny hatramin'io olo ray aman-dreny biaby io général biaby reo sy ny colonel biaby reo avena tsoisy ny namandreo tsisy voakaramandra raiky io fa ny olona mihitsy ny tonga saina amy toedra raha pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena fa betsaky ny tonga saina ka zay olo kendry tonga saina avy hatrany na tsy karamaina izy avy de miresaka amiko avy de manatona za koa manatona zareo koa manatona ahy mifanao dingana zahay za manao dingana manatona andreo magnambara an'le la vérité n'Andriamanitra reo koa manao dingana manatona ahy miresaka amiko hanotany ny la vérité n'Andriamanitra tsisy voakaramandra raiky regny ka ndra ariary aza tsisy ohatran'izao le mikasika ny teninao hoe ny fanjakana tsy mindy ny province manahoana ny province namako amitsika miteny zao raha natao hoe samby nanana téléphone misy Facebook aby ny province na ny teleka na azo faritra aby télé rehetra io ngamba ataoko hoe raha zaho ny manasa an'ireo olona mino ahy ary mangetaheta ny fanazavako reo any province reo koa asaiko ho aty Antananarivo hanatrika ahy iresaka amiko iaraka mba hanatriky ny kabariko ngamba ataoko hoe maro betsaky no tonga fa efa mamina vina amin'ny fanasana andreo mako aho zao fa mandeha ke itety faritra aloha fa ao atoato aho mamina vina manana programme lehibe anasan'regny olona province regny na tsy izy aby no tonga mba misy olo tenany de mba ho tonga anatriky ny kabary ataoko amin'ny fotoana anaky